Tena fomba mahavay filohany élément siva zay mbola ato anatin'ny coopérative sociale sera sady ray aman-kely tokely eto amin'ny tanàna zany. Ny fisiany PSB zany eto Tampolo no nahitana an'izao entana mijoatrano be mijoara sy fitaovana mahomby nampiasaina eto zao zany. Dia mankasitraka amin'ny MNP zany zahay ato Tampolo satria miovaova ny faripenan'ireo mpiandraiky noho ny fisian'ny centre froid de ity. Ireto zany fitaovana fanampiasanay tato anatin'ny centre froid de ity zany dia akora isan-karazany. Maro ny souvetazy, rano, merion, câble, tady rano izay efa niazonay niaraka tamin'ny fanomezana ny électricité tamin'ny MNP zany izay niorenan'ny trano ity. Dia mbola misy azany sasany zao tsy mahazo resivier na frano satria ny tombo isa zany mpikambana anatin'io miditra ny ao amin'ny membre-ny élément siva. Ny fiaraha-miasa nay ato amin'ny fikambanana tsy mifanipatsipakevitra zany dia ny roborobo ny vola dia lasa ny volany amin'izao zany any amin'ny 3 tapitrisa nefa fanangalana vidiana matériel fitaovana zay zany no mahasara le faripenanay fikambanao anaty. Izao fiarahana amin'ny MNP zao aloha dia faly ny foko filohan'ny fikambanana tsiva zany eto Tampolo zao tena makasitraka amin'ny MNP izay rehetrarehetra noho ny fandraisana anjara mavitrika. Ka ingany mba ho totosatra amin'ny farany fanirenay fanampeno menareo anay zany amin'ny fiaraha-miasa matotra zany.